Zay ny makasika n'indry fa manana ny hevitry ny vondro politika malagasy miara-miaingana ny MMM eo anatrehan'ny famerenana ny fifidianana solombavambahoaka amin'ireo distrika efatra eto amin'ny Nosy. Raha ny hevitry izany vondro politika izany moa dia tokony hisy ny fitsarana ny fahadisoana tao anatin'ny fifidianana ny tanterahana ny 20 ny volana Desambra lasa teo tamin'ireto distrika efatra ireto. Araka ny anaovana ny fitsarana ny fahadisoana tamin'ny fifidianana izay notanterahana tamin'ireo distrika efatra dia Ambany, Marivoay, Sainte Marie ary Belosurtsirbiana izay hamerenana ny fifidianana solombavambahoaka ny vondrona VPM MMM. Fitsarana io izay tokony tanterahana mialohan'ny hirisona amin'ny fifidianana izay voatondro atao ny 7 Aogositra 2024 araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Laurent Ramarsan. Nomarian'ity mpanao politika ity ihany koa fa vonona ary handray anjara amin'ny fifidianana izay tanterahana eto amin'ny firenena amin'ny vondrona malagasy miara-miainga ary manana kandida solombavambahoaka amin'ny fari-pifidianana efatra anaovana amin'ny fifidianana famerenana. Ny vondrona politika miara-miainga sy ny malagasy miara-miainga zany dia manana kandida mihitsy tokoa amin'ireo faritra efatra izao. Ka efa tsy zao tsy akory ny manana amin'izany fa ireo kandida ireo zany efa mba niomana any toerana fa ny dia amin'ny fibeana iny koa dia efa andalana io. Any Ambanja, any Marivoay, any Belosurtsirbiana, any Sainte Marie. Ireo toerana efatra izao zany. Fa ity ohatrany manaroatra kely ihany zay no miteny eto. Ny hoe mahavariana ihany ny ary tokony andreny andraikitry ny senita sy ny CES. Andreny andraikiny amin'ny ahoana moa zany satria aminay zany matoa naveriny reny. Dia nisy fahadisoana zany tao. Fa ny tenina mipetraka zany aiza ilay fitsarana ny fahadisoana nisy tamin'ireny. Mitaky fahamaizana zany. Ka raha tsy vita zay nefa hatramin'izao toa mbola tsy vita. Zay zany mahita hoe izay nanao fahadisoana tamin'ireny iny dia tokony saziana na kandida zany, na tompona andraiky mpanjakana zany, na tompona andraikitra amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana zany, dia tokony ho tsaraina. Zay zany tokony atao aingana dia aingana aloha zay. Fa hatramin'izao toa ohatran'ny sahala mitao tsisy resaka izy io. Fotoana fametrahana rafitra momba ny fahefanam-panatanteraka izao hoe Andriamatoa Laurent Ramarsan saingy nomariany fa tsy tokony variana amin'izay fotsiny ny tondra fa hijery laharam-pahamehana hafa ao anatin'izany ny sosialim-bahoaka ary ihany koa ny fiatrehana amin'ny fifidianana samihafa. Tena maika aloha zany fijerinay azy amin'ity taonty misy zavatra tsy maintsy enjehina. Dia ny hoe raha izay zany ny rafim-pitantanana, rafim-pitondrana, zany hoe letsona hoe exécutif, dia tsy maintsy jerena eny koa ireo vondrom-bahoaka tsy nara-pahefana. Amin'ity taonty araka ny calendrier izay apetraka dia tokony atao zany ny fifidianana. Fifidianana anankiroa zany farakely aloha tokony atao amin'ity famerenana aloha ireo fari-fifidianana solombavambahoaka efatra any amin'ny distrika efatra zany. Fa indrindra ny fiatrehana any iny koa ny fifidianana ireo izay tatana ny any amin'ny commune maro samihafa any. Zay tsy maintsy enjehina amin'ity taonty. Ary indrindra eo ihany koa izay tatana ny faritra. Satria ny tatana amin'ny faritra amin'ny tena mandeha ity zany araka voalazan'ny lampandrenona dia tsy maintsy fidiana zany ny lehibe amin'ny faritra. Zao tsy afaka mametraka mihitsy tsika zany ny laitsona hoe Sénat na ny loholona raha tsy voafidy ireo. Kanefa ny fametrahana ny loholona zava-dehibe eo amin'ny fametrahana ihany koa ilay rafitra anankiray tena takiny ny fifampivana-pirenena dia laitsona hoe haute cour de justice. Izany hoe ilay fitsarana avo izay entina hitsarana ireo tompona andraiky mpanjakana ambony. Ny VPM MMM izay nandroso tolo-dalàna mikasika amin'ny fitantanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tolo-dalàna izay efa napetraka eo anivon'ny antenimieram-pirenena.